tantaranao zao fiainana tao anatin'ny aizina. Tantara Mitohy nosoratany nomenjanahary Eva Estelle. Ireo amelona amin'ny tantara: Ponina, Alain, Niony, Nicole ary Gaston. Mpandray feo Ery Radivy Arivelo. Mpanatotosa Niony Ramana Misata. Toiny. Dia ho vitako ve zany anisakisaka sy ampirafy any salo izandro volasoa? Eny ary izy efa tena mampalahelo kely mihitsiko. Fantatro tsara ny fitiavanao amin'ny vadinao Bruno kanefa nefa tsy misy azo antenana tsony aminy. Dia inona indray ary nataonao eo? Dia iza nefa no anaiky hiaraka amiko eo izy ianao ka fantatro tsara fa misy fifanarahana zany ny fiarahanako. Bruno aza dia mitady lavitra zany ianao ka za tsy mahitako. Tsy mahita? Eno aza varimbariny lavitra aho tia eto vonina nampy anao ary ahatana tsy ambaratelontsika hatramin'ny farany. Volasoa? Maninona? Dia hosahanao ve ianao zay tena namany saloy? Ianao anele mba anotokana nitokisany. Ka aza indrindra ry Bruno anao zany ihany ve ianao dia olo-kafa? Ataovy toy ny hoe izy ihany satria izay mpinamana dia milamina ny sainao. Tsy tao anatin'ny saiko sy ny eritreretiko mihitsy zany fahasahinao zany ry volasoa. Hatreo angamba aloha no azoko atao anao Bruno fadinio tsara dia tapoany hevitrao. Haiko tsara raha ny anafina fiarahantsika amin'ny saloy aloha ary haiko koa ny mandrindra ny fotoana iarahantsika satria ianao mbola vadiny ara-dalàna. Lozy tia marina dia ahoana re zany ka ahoany tsy afeniko anao fa efa elany ihany tianao saingy efa tena tanan'olo-kafa moa ianao ary tsy nety efa taty amiko ny fitiavanao ka tsy misy azoko atao ankehitriny vonina anao sorona ny tenako famonjenanao sy ny namako. Eny atao ahoana tokoa moa zany fa ianao zany nefa nametrahako ny fitokisana ka mino fa tsy han'olo-bato mafanahy ianao tapa-kevitra zany ianao? Eny rery volasoa na dia sarotra amiko azy zany tsy maninona tena azoko ty alefa milamina toy izao hatrany aloha izy fa tsy maintsy tratrako ny tanjoko iodina amiko moramora eny ny fitiavany ary ho amadiodio fa tsy tambarako amindritsondrika alajamba. Ohatray ary tao lasa saina be ianao kanefa miome fa maninona? Ka falery Bruno tia ihany ianao ary hiaraka si. Ka zay zaniko. Ahoana ki? Fa ho aiza sahatka ianao zany Tao vao teo aniny radio no niteny hoe amin'ny enina sasany zao misolo-akanjo fotsiny re afa tsy mbola andeha. Ndre koa zany dia efa be efa nahiny ery. Ny fotoana hijanonako ato an-trano iarako amin'ny vadiko ary efa tsy ampy dia mbola andeha aloha be indray ave. Ka zay any mahagaga isanandro ianao amin'ny fito vao miaro ny eto am-pandriana. Nefa tato ato zay dia ohatrany tia mifomaraina be zany fa tsy haiko hoe maninona. Tsy maninona ka. Sa kosa ianao efa leo miara-pandriana amiko eto. Za indray kosa saloy aza manao tio io rehefa arary fo amin'ny tsy misy dikany eo indray angendry ka mahagaga ianaoko. Misy zavatra miova be mihitsy aminao. Zao ny teniko amindrery saloy Bruno vadindry hatramin'izay ihany ty. Tsy miova ary tsy mivadika fa toy ny hatramin'izay ihany fa saingy fotsiny lasa be asa dia tena mihodina be ny orinasa ka mila tsy ho araka ary aza matahotra moa dia aza manako. Eny ianao moa ve tsy hanome toko foana no ataonao. Za tokoa moa tsy mahita ka inona tsony moa no ahalalako ny zava-misy. Fa za mahita andry foana. Fa matoky ianao arery Bruno mba zay ahay. Iza koa ary zany.
Allô? Zany ve? Eny raha fa ho avy azo dia zao e. Fa izy zany? Aleo aloha andefa ny comptable ny anso teo fa misy compte tsy maintsy alama hony aloha. Maika ho alefa mantsy netana any amin'ny faritany. Zay aky fa lasa Bruno? Zany izy raha dia nanoroka ohatry ny fanoany fa dia nyrifatra fotsiny. Misy zavatra tsy mazava amiko mihitsy ny aminazy iny ka. Nevo ahoana to? Avy kely angendry vetivety. Ahoana izay madama? Hono aky? Ndriva eo aho tsy mahatsikaritra zavatra hafahafa amin'ny ramose tato ato e. Zavatra ahoana? Osa? Mety hoe teo amin'ny efa-bolona teo angamban'izay a. Zany? Niezaka tsy teny mihitsy amantsy aloha fa sao dia hoe zavatra mandalo fotsiny ihany zany kanefa ohatrany tsy misy fitsarany mihitsy fa ohatrany voamaika aza mahasorena foana ny zavatra ataony. Fa maninona anao nga ramose madama? Tena niova be izy ry nevo. Tena niova. Taloha izy izaka ny mody tsy adino mihitsy mitondra zavatra kely ho anahy. Dia taloha koa izy mody foana misakafo atoandro. Ohatrany hoe raha sendra misy fotoana malalaka izy tsy makany ampiasana dia mamoaka ireny an-jaridaina foana, miresaka sy mitafatafa amiko zany sady malefaka ary tsotra fiteny izy amin'izany. Voatambitamby tsara mihitsy ny ahako amin'izao fotoana nefa dia izy lasa tsy azo resahany zany fa kizetiny loza tany. Tsy nisy nataony tsony ireo zava-panaony anareo e. Iny toa natsikaritra n'izany fetsika izany ihany mantsy fa ny antony mahatonga azy nanao an'izany tsy haiko madama. Anomboka kiny fijaliako ry nivo andray. Tsy natana ny tokony omeny ahy Bruno. Hatramin'izay aho mba nahareso mipahasambarana kely ihany fa ankehitriny kosa dia efa hiditra amin'ny tena fijaliana. Mahangina re madama, aza dia manao toy io hoe aza manahy ianao fa raha mbola eto foana ako dia hiaro sy hanampy ianao foana. Misaotra kely nivo ndry ihany sisa ny azoko antoka fa ny ankoatran'izay tsy misy. Ndana amin'izay ary ataovin-draharaha ndry aloha iny ary tompoko io. Tena miala tsiny aminao ary madama fa tsy afaka nilaza aminao ny ataon'ny vadinao na dia fantatro azy zany. Mety hamoizako ny asako mantsy satria efa nampitandrina izy tsy volasoa. Sady raha sanatria voarokato aho dia tsy ho vitako mihitsy ny hamelan'ny madama rery ato amin'izao fahoriana mahazo azy zao. Tena mahonena loatra izy indry ary dia vao maika hijaly zany izy satria tsy misy mpikarakara sy tsy misy mpiraharaha. Ilay volasoa tia koa aloha dia tena sakaiza manody. Bruno dia resaka kely aminao any izahay. Fa resakinona moa ny tia nylao resahana amiko. Ahoana ihany momba tsika ity tena taonao kilalao any. Tsy azoko ny tia nylao tenenina. Tsy azo? Fa hainao tsy miafina aminao fa mitoejaza raha fiainantsika roa rery fotsiny tamin'izao aloha dia nanaika hoe navela vita ho azy tsy nangalangalarina teny hoeny fotsiny. Fa ankehitriny kosa efa ho avy ve ny zaza? Tsy anaiko tsony kosa mariny. Tsy anaika ahoany? Mila miara-mipetraka tsika, mila misoratra sy mivady ara-dalàna. Volasoa. Mafangah kosa moa zany ny fanarahantsika ka. Za kosa ry Bruno tsy zazakely ka atao mandevitra laveny foana. Mila fanapaha-kevitra ao hisaraka amin'ny saloha ve ianao kakavady asa tsy izay fotsiny. Rehefa tsy mivalana dia atao velomany amiko sy ny zaza fa aza manantena. Sainy tsara nefa fa tsy hisy anaika ataonao kilalao raha izay vehivavy hafa ihany volasoa Eny aleo rery volasoa fa ho vahako ny momba an'izay
tiako elahy ary tsapako feno fitiavana niaraka tamin'lahy ary renjanako elahy ka tsy foko velively. Ka zay mila mipetraka amin'ny tranonao dia misoratra tsika. Zay ihany no fantatro. Ny dikan'izany ataova fisarapanana badianareo sy nikalatsamba sy malemy iny. Eny aleo fa ovako ny momba an'izay fa elako. Aza atao ela ary misy olana anganto ohatra maro kendrika be ny moa zany. Eny ny olana ve moa tsy izy fa mba tiaka-rivotra kely kanefa ny ivo mbola be atao be mihitsy atao trano dia tsy tiako elingelenina mihitsy izy. Raha azoko tsara zany dia hoe hitondranao aka-rivotra. Eny rery lalaina tena izay mihitsiny. Dia ahoana zany? Raha ohatra ka tsy manahirana anao. Zaho aloha tsy maninona fa sao dia hanahirana amin'ny vadinao zany ka hiteraka tisatisa eo amin'ny tokantranonareo ka. Tsy misy an'izany rery lalaina. Izy ara tsy mba hita mba hoe hitondra akory mba andeha hitsangatsangana. Ohatran'ny sarotra any zany. Eny nefa no ny fangatanao dia tsy maninona ary. Mahay mitondra fiara ianao? Mahay aka. Ay, izao ary andraso iantson'ny nivo akany lakile dia hitondra fiara tsika zinao dia amin'izay ianao tsy ho reraka nosika amin'ity sezy ity. Na rahanao teo fiainana tao anatin'ny aizina. Tantara Mitohy nosoratany nomenjanahary Eva Estelle. Novelon'ny Ponina, Alain, Niony, Nicole ary Gaston. Nandray feo Herjona Radiby Arvelo. Nanatotosa Niony Ramana Misata. Raha ampitsy ny toy.